Ivadika lafim-baovao hafa isika mahakasika ny tontolon'ny kolikoly eto amintsika namoaka ny noty momba ny tapisehoan'ny kolikoly eo anivon'ny Transparency International tamina firenena fito amby fitopolo amby zato maneran-tany no nanatontosaina ny fanadihadiana raha ny filaharana navoaka ny Transparency International dia nahitana fiemorana ny toeran'ny Madagasikara eo amin'izay sehatry ny kolikoly izay. Mahazo vana ny kolikoly eto Madagasikara raha oharina tamin'ny taona 2021 raha ny tatra navoaka ny Transparency International. Ny hemitra any amin'ny laharana 720 amby zato no misy any Madagasikara raha toka tany amin'ny laharana 920 amby zato tamin'ny taon-dasa. Izy zany araka filazaina dia tapisehoan'ny kolikoly izy fa tsy milaza izy hoe sehatra anankiray tena mazava na faritra anankiray fa amin'ny ankapobeny izy na tonga azy fitombana zany dia mazava ho azy fa nisy zany nataon'ny fanadihadiana amin'ny sampanasa tantanin'ny fanjakana misy tangana hitany. Raha ny tatitra nataon'ny Kazak izay mandray ny fitarainana momba ny kolikoly dia ireto manaraka ireto ny sehatra dimy voalohany andraisan'izy ireo fitarainana. Tsy araka filaharan'ny abetsany koa teneniko eto fa mety hoe eo amin'ny dimy voalohany eo aminay angambany dia naresaka ohatrany hoe trangana kolikoly fahita eny an-dalana ny fitaterana ohatra miaraka amin'ny gendarme sy polisy ny fisarana ny resatany dia eo koa ny resaka fampianarana ireny zany anisan'ny betsaka tonga ny anivonay. Manatotran'izy zay fa mbola hoavoakanay zany hoe finalizenay zany izy amin'ny décembre zany dia mahazo statistika feno amin'izay ny olona mahita taratra an'ilay izy izay hitanay tamin'ity 2013 ity indray. Mety hoe olona firy isam-bolana eo no tonga aminareo? Hatreto aloha zany tamin'ity taon'ity hatramin'ny volana novembre zao 693 ny isan'ny olona tonga teo aminay zany hoe azontsika tarafy amin'izay hoe en moyenne zany isa ohatrina isam-bolana ny tonga firy isam-bolana tonga ny aminay. Raha ny fanazavana dia antota taratasy fitarainana mombana kolikoly 320 seny zato ny voarain'ny Kazak tamin'ity taona 2023 ity.